Salama daholo e. Anoana zany anao faradoboka fampilezan-kevitra amin'ny fifidianana. Efa niteny foana zany teto volana maromaro zay fa ny bilan any Rajoelina dia katastrofika. Niana antitra i Madagasikara tamin'ny fitoanany any Rajoelina. Tsisy raha-pare ta fitoanany any Rajoelina. De ny tena miteny an'izay de lazainy sasany fa fialonana, fankalana, fahalaratsina. Ohatran'izareo nataon'ny zoko vonjy io. Efa petraka aminy ny taremarika rehetraretra. Manam-porofo fa tena tsisy raha manjary tafitoanany any Rajoelina. Mianjany vahoaka, miamahantra fadiranaovana ny gasy. Zany zavatra tsy azo dikevitra zany. Ka androany zany aka ny analyse nataony RFI, Radio France Internationale. Satria raha olona avy any ivelany no mijery, ary olona avy any ivelany no mijery fa miainga amin'ny chiffre ao tanàna, manao analyse izy. Expert manao analyse da ampirison'izany ny olona ny vazaha raha mijery, vazaha tsy manana fialonana zany, tsy hoe mialina ny président lahy, tsy sara inony iza moa RFI an'izay Rajoelina, tsy sara inony zany, na tsy haiko iza daholo ny président moa, izy tsy hanentsika, tsy hanaratsy, tsy hanao ninona fa manao ny asany fotsiny izy hoe fomba fijery miaraka amin'ny taremarika, fa tsisy falaratsiana fa taremarika. Ka ity article navoaka zareo teo hoe analyse, io le analyse tsy haiko ahoana le analyse ny zoko vonjy, fa tia analyse tena nataony expert. De izay nipublieny androany tamin'ny enina maraina ity analyse ty. De miainga amity zany zany tsy aneho ny hevitro manokana mihitsy androany, fa ny zavatra vitan'ny olona famakafakana. Da nijaranareo ny mandinika ny olona fidinareo rapitso. Madagasikara izy quel bilan? Ahoana ny vokatry ny fitondrany any Rajoelina. Zay zany noteneniny teo. Izay mbola miziriziry ny ina moa zany mandamanaraka, zay mbola miady mandamanaraka. Madagasikara am'izao fotoana zao izy na ny rano fisotro rano fisotro madio mampijaly ny gasy. Ny électricité tsy lazaina tsony mijaly ny olona. Ny fahaleovan-tena ara-tsakafo de tena mbola tsy ao. De ny ina moa zany ny industrialisation, zany hoe ny orinasa, tsisy Madagasikara, tsisy zavatra nataony mihitsy am'izany. De i any Rajoelina izy nampanantena fa anenjika ny fahatarana nitry ny 90 taona amin'ny Madagasikara. De anao nefa amin'ny mandany any Rajoelina zany izy ny dedaka hoe anenjika ny fahatarana Madagasikara nitry ny 90 taona. Nefa tsy nisy mihitsy ina moa zany fanovana rafitra nataony any Rajoelina. Hitanao zany tsy nandeha zany hatrany amin'ny 90 taona araka ny filazany any Rajoelina. De zavatra tokony ataonao dia manao fanovana rafitra afahana mandroso, afahana miainga amina zavatra ara-dalàna, fa tsy zavatra nataony any Rajoelina mihitsy ony ary ny valo ampafolo gasy de miaina anatin'ny fantran-tanteraka. Raha misy gasy folo zany de ny valo am'ireo mahantra fadiranovana. Zany hoe olona anankiroa ihany zany mba azoazo amin'ny gasy. 8%, plus de 8 malgasy sur 10 vivent dans le seuil de pauvreté. Mantra be. Zany hoe latsaky ny $2 par jour miainany gasy. Iretareo zany tsy hoe ny atsasaky ny malagasy no mantra fadiranovana, fa ny any amin'ny 20%, 2.20 koa raha ny tena ny chiffre ny navoakako. De zay no tataray ny RFI ary ny olona rehefa miteny zavatra de mitondra chiffre, mitondra zavatra ara-dalàna. Satria
no laviny Androjely zavatra zay tamin'ny Gasikara nametraka zay fanontaniana taminy de mbola laviny koa zany tamin'ny France 24 fa androany mbola miteny any RFI teny RFI hoe 2,7 gasy mijaly fadiran'ovana 2,7 dinareo zany nany ao amin'iny zany amin'ny fokotaninareo ny 2,7 ny olona na namanareo na izy zany mijaly fadiran'ovana miaina anaty fahantrana tanteraka amin'ny Andro Rajoelina ary nolazainy tato fa hoe misy ao anaty article milaza izy hoe niemotra zany hoe nianahantra raha mihoatra tamin'ny 2019 zany dia ny nahantra kokoa any amin'ny niakatra any amin'ny 6% ny tany fahantrana zay de ndeo fa tsy voaka ireo zay rehefa avy eo de izao zany navoakany eo mampanatena be izy mbola midradradrady izy mbola ohatran'le nizy ny kadada indrindra teo amin'ny ina moa zany mbola mitabataba izy teo amin'ny Colisée tany Tsonjobe tamin'ny 12 novembre teo da ahoana raha nozy ny RFI ozy ny RFI hoe 5 taona zay no ny zestiavina tamin'le ina moa zany plan émergence Madagascar le PEM zany hoe ina moa zany anavozana na hitondrana Madagascar amin'ny ina moa zany ny fandrosoana fa tsy narahana akory zany zay resaka natao zay 5 taona resahany hoe émergence plan émergence nefa tsy zavatra nataony mihitsy am'le plan émergence araky ny fanadiadiana nataony ONG sy karazany ohatrany hoe ONG Ivoirary miaraka tamin'ny observatoire Safidy miaraka tamin'ny ONG Tolotsoa dia 13 isanjato ny fampanantenana nataony Andro Rajoelina ihany no tanteraka 13 isanjato ihany no tanteraka amin'ny zavatra lazainy foao ataony de malaza hono zany ny filoha fa mpametraka vato fototra raha tsy gagazy ny teny an'izany aloha de efa gagazy ndraiky fa ny RFI miteny hoe malaza amin'ny fametrahana vato fototra izy hoe i Andro Rajoelina iverany amin'ny 2018 zany tsika ny farim-piaina malagasy izy ile teneniko teo nanomboka tamin'ny 2019 ka hatramin'ny 2023 de tsy nitsahatra ny kodidi 6% ny vidin'ny PPN niakatra 3 isanjato ny niakatra 3 isanjato ny vidin'ny PPN de vidin'ny PPN any amin'ny atsimo izy izy efa tratrany ina moa zany de tratrany famine ny kere ary ny tsy ina moa zany tsy finanany kanina ara-dalàna any amin'ny ray tapitisa olona ray tapitisa any amin'ny faritra atrimo zany mijaly kere zay ny filazany eto ary tena zavatra tena aigu zany tena hoe tena critique tena amina situation critique zany ny any atsimo ny any amin'ny ray tapitisa ny olo any atsimo de toizatsika ihany ny fampanentana nataon'Andro Rajoelina hoe faleovan-tena ara-tsakafo de tena lavitra be amin'ny fampanantenana ozy ny RFI ny zavatra mitranga fa mbola 20 isanjato ny vary hoan'ny gasy mbola farana avy any ivelany
Andrajoela tamin'ny 2019 nampanatena hoe isy fahaleovan-tena ara-tsakafo fa am'izao fotoana zao a 20 ny vary hoanitsika de mbola afara avy any velany. Tsy ny resaka loi de finance ngamana tsy resatsika zany fa sarotra ambe sy ny maro fa ny aleo tenenana ny loi de finance tsisy rapare tsisy rananjary de ny fotodrafitrasa rehetra zay natao a tsisy fotodrafitrasa mba azaombola zany hoe volanarina daholo zany ny fotodrafitrasa tsisy mihitsy zany a ny fotodrafitrasa hoe raha ohatra hoe manao ina moa zany barage eto a am'le lavara de mba misy vokany misy vola miverina zany am'le fotodrafitrasa natao fa ny fotodrafitrasa natao ny any Rajoelina ony zany a de tsisy raha manjary. De amin'ny resaka hoe fanomezana ndalana amin'ny fitandrahana ny arenakibon'ny tany a de poids mort tsisy raha manjary satria ina ny antony io satria mbola tadiavana fika ao ny any ivelany any a ny entreprise any ivelany ohatra ny Gemfield reo no asiana mitrandraka na ny Sinoa ny QMM na ny rehetrarehetra avy any ivelany asiana mitrandraka fa le hoe tena hoe ohatra ny rahatsika ny arenakibon'ny tanytsika sy be de be ny arenakibon'ny tany tsy atao mihitsy io zavatra io fa tadiavana fika foana tadiavana kolokolo a de zao reo ny migady zao. De inona koa izy teo tsisy mihitsy ozy izy a le inona moa zany le projet goavana ny lazainy any Rajoelina tatera le anakiroa goavana hoe anao énergie production énergie hydroélectrique hoe famokarana herinaratra zay foana zay sitiavana any Rajoelina tsy tateraky zay zavatra zay a. De inona koa ny anakiray de ny inona moa zany ny pipeline pipeline ampigana koa zay pipeline zay fa nampanantenana tsy nietsika zany hiditra ny 20 taona zay ny filaza ao. De am'izao fotoana zao zany de tena manana orana goavana Madagasikara amin'ny resaka électricité ka hoana moa zany no afahanao a mampandroso firenena na électricitaire afahana mamokatra amin'ny orinasa sy isan-karazany zéro de mandeha ny délestage sy ny fatapahany rano miverimberina ty olo mbola misy an'ity koa zany hoe Madagasikara leo tanteraka ny olona amin'ny fatapahany jiro sy ny rano ty zany mbola sujet hafa ty fa tsy iny ty traiteko androany. Ny JIRAMA izay inona moa zany orinasa mpanjakana am'izao fotoana zao de mialaina ny JIRAMA de le volan'ny Covid fanampiana ho an'le foan'ny Covid nangalarany inona moa zany ny fitondram-panjakana anetsemana ny trosan'ny JIRAMA araky ny anketiny ONG Ivoirary. De nisy koa le hoe le fond routier le fond routier hoe nakaiza ny volan'ny fer de mbola nanetsemana ny inona moa zany volan'ny JIRAMA ina de ny ambony moa zany efa fantatsika ny aiza ny aleha ny ambony zay vola zay satria nantany cité ny any Rajoelina nakaiza io vola io zaho tsy sofiana camion ny hoy zany Rajoelina. De ny 100,000 lalana ihany no mba manjary am'izao fotoana zao nefa ny akabetsaha lalana indrindra amin'ny lalana misy vokatra tsisy zavatra vita ny 100,000 eny lazaina fa atsika navita lalana navita zao ny 100,000 eny lalana fa ny ambon'izay de tsisy raha manjary. De nefa mbola milaza ny Rajoelina eto fa tsisy anala amin'ino moa zany fandresena amin'io manaraka io. De jerenareo zany ny mavendrana ny gasy
na de fa misy ara ny bilana ny Rajoelina tsy sananjary tamin'ny firanandranam-pila teo ny nahantra ny gasy ny nijaly ny gasy ny fampanintana rehetra tsisy tanteraka de mbola sura ihany any Rajoelina fa tsy petsolana izy tsisy afaka andresana ony io satria voalohany ny resaka alabato faharoa de tena mbola be dehibe ny vendana ifidinany Rajoelina mbola be dehibe nefa ide azavay koa ka androany faradoboka de mba misy ajery le gasy mitserijery iza ny tokony fidinao iza ny tokony fidinao fa tato raha nisy resaka ino zany vidiny vanina any anganina raha to tsy voateniko teo fa tsy haiko taiza nisy teo ny zavatra feny zany ta fitonanany Rajoelina catastrophe tsisy rananjary tamin'ny fitonanany Rajoelina fampanantenana nataonany Rajoelina tsy samanjary laza izy fa ale hotela ara-tsakafo zay ny dradradany tany amin'ny 2019 de am'izao fotoana zao ny 20 isanjato ny varo antsika mbola fara avy any ivelany ny projet ngeza lazainy fa amokarana herinaratra tsy nataony ny ino zany fitateritany rano anondrana ho an'ny mpanombamboly sy rano sotrona tsy vita de mbola sure izy fa tsy maintsy mbola ho lany any satria inona satria bady ny gasy satria vendra ny gasy ianao mijery anahy io anatin'le vendra indrindra fa nareo serasera mada iry toavina rabe idadany jemima actu mada izy daholo zaty mivanitika Madagascar émergence développement durable tsy haiko hoe Madagascar et son avenir nareo retretreo mijery ny zavatra teniko fa io ny bilan catastrophique de nareo mbola ilaza ihany hoe tokony hifidinany Rajoelina satria hoe karamany any Rajoelina 200 000 ariary par mois amin'ny Facebook andainga amin'olona zany hoe lisany karamany andainga isanandro zay zany ny amelomana lisany vady amanjanaka lisany ao ampinandalitra amandalitra ny malagasy ny ataon'ny lisandreo toavina rabe nary front dadany jemima serasera mada actu mada zaty mivanitika rehetrarehetra reo jereo ny bilan afaka me ivonjy koa anatin'izany zoko vonjy jereo ny bilan de mbola hitenany nareo hoe tokony hifidinany Rajoelina ny olona satria mahazo karama 200 000 ariary ary izy moa toavina rabe azo place ery amin'ny ambassady de zay ny anaovana amahanandalitra isanandro ny olona io fa io ny bilan afaka amresaka amiko anao débat amiko raha zay sa amisan'ny retretra reo anao débat amiko fa sa miaraka amy zavatra chiffre concret de plus n'izany na ny banque mondiale ary mbola niteny teto tamin'ny 2019 eo amin'ny 500 millions de dollars ny dette ny gasy ny vola tamin'ny malagasy tamin'ny androny andro Rajoelina 2020 mbola azo 2021 niakatra any amin'ny 1000 millions de dollars zany hoe any amin'ny 1 million de dollars ka raha ohatra ka mbola niakatra ihany izy tamin'ny 2023 mitrosany gasy satria anao fotodrafitrasa fatifatitra fotodrafitrasa izy eto amizay mifidindray heridraba rehetrrehetra io fa navita kianjo io fa navita hôpitaly marapena io fa navita sosososoa amitana ny dondrina rehetrrehetra ny anaovany anty any amin'ny 1 milliard de dollars ny volany trosainy Rajoelina tamin'ny 2023 banque mondiale io atao mamirapiratra route nationale 44 dito fa babony gasy ka zay le izy anjaranareo mieritreritra ny mbola hifidy azy rapitso fa mazava tsara io fa tena nahantra ny malagasy zay any angamba aloha satria amy tsy fanarana amin'ny gasy de tsy afaka valapatra amle anina fa na amresaka fotsiny atao faraparana hoe ny tourisme manenganina tsy zavatra nataony tamin'ny mandara tsy manao ina moa zany mitokana de zay le izy ina moa zany fantatrareo
fa tsy zatra nanjary tamin'ny fitondrana Rajoelina ary mbola afaka manontany anareo ohatra tsy mazava tsara le izy afaka mijery koa ny article io raha ohatra tsy mazava tsara ka anjaranareo ny mbola hifidy azy na tsy sura daholo